Manolotra ny fiarabana tompo klasy tompo vavy tsy maro toerana ny atmosfera atao anatin'ny 3 andro manaraka eto Madagasikara. Vokatra izany dia isy ny rotsakorana amin'ny tapany avaratry ny nosy, mihitatra tsikelikely amin'ny morontsiraka atsinanana sy ny ilany atsinanan'ny avoatany izany. Andeha ara ho jerentsika amin'ny Antsipiriany ny toetry ny andro vinavinaina atao anatin'ny 3 andro manaraka. Ny talata 14 ny volana novambra 2024 amin'ny maraina dia isy ny sisana orana tandrifin-drahona morontsirak'i Sofia sy Boeny iny. Ifandimby kosa ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa fa mety arahana orana tandrifin-drahona mitsitokotoko izany amin'ny tendrony atsimo sy aty atsimo atsinanana. Amin'ny tolakandro indray dia isitraka orana tandrifin-drahona mety araha-kotroka kosa ny avaratry Madagasikara anay manontolo tahaka izay koa ny morontsiraka atsinanana ary ny ilany atsinanan'ny faritry ny avoatany. Ny amin'ny faritra sisa dia andrahona na andrahona vitsy ny andro. Momba ny maripana indray dia ny any amin'iny faritra atsimo iny no somary ahitana fidinana fa fidinana tsy dia misongadina loatra indrindra ny amin'ny tolakandro. Andeha ary ho jerentsika ny mikasika ny Antsipiriany maripana ety amin'ny morontsiraka atsinanana izao dia manodidina ny 12 hatramin'ny 1.30 degré celsius ny amin'ny morontsiraka andrefana kosa eo anelanelany 1.20 hatramin'ny 7.30 degré celsius ny tontolo andro, ary ny ety amin'ny faritry ny avoatany 13 hatramin'ny 20 na 9.20 degré celsius. Ny alarobia fa 15 ny volana novambra 2024 indray dia itoy ny oram-baratra indrindra ny amin'ny tolakandro any avaratry Madagasikara iny. Afa-tsy ny any amin'ny morontsirak'i Sava sy ny tendrony avaratra no tsy mahazo izay rotsakorana izay. Itoy ihany koa ny oram-baratra ny amin'ny morontsiraka atsinanana sy ny ilany atsinanan'ny faritry ny avoatany, ny amin'ny morontsiraka avoany andrefana sy atsimo andrefana ary atsimon'ny nosy iny dia ifandimby ny maloka sy ny mibalika. Somary ho latsaka kely ny maripana ny tolakandro ny any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Aty atsimo atsinanana 12 hatramin'ny 15 degré celsius, any atsimo andrefana 9.20 hatramin'ny 2.30 degré celsius. Ny maripana mafana indrindra kosa dia hitantsika any Maevatanana sy any Mahajanga any 9.30 na 7.30 degré celsius. Ny alakamisy 19 ny volana novambra 2024 indray dia ho maina avokoa reto toerana izay ho tononoko aminao manaraka reto: ny faritra Diana sy Sava, ny faritra Analanjorofo, ny morontsiraka afovoany andrefana, any atsimo andrefana nositsika ary ny tendrony atsimo any, ny amin'ny faritra sisa ny azany hoe ny avoatany sy ny morontsiraka atsinanana ary any avaratra andrefan'ny Madagasikara any dia ahitana orana tandrifin-drahona mitsitokotoko indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina. Andeha ho jerentsika indray no maripana mifandraika amin'izay toetry ny andro izay ny alakamisy 19 ny volana novambra 2024 any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara any 15 hatramin'ny 4.30 degré celsius. Aty Antananarivo kosa 15 hatramin'ny 4.20 degré celsius, any Maevatanana 4.20 hatramin'ny 4.30 degré celsius. Any atsimony nosy any atsimo andrefana sy atsimo atsinanana dia manodidina 7.20 hatramin'ny 13.30 degré celsius. Dia izay tompo klasy tompo vavy no mamarana ny meteontsika amin'ity andro androany ity. Manome fotoana anareo manaraka indray, mandra-piona tompoko.